vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa nanisik ampunyang palay aminiran iany tompoko dia mbola ampifaliana indray no entiko mandroso ny tokantrantsika izay manaraka nyity fandariny ity manaraka n'izao fahita lavitra izao na ihany koa manaraka amin'ny onjam-peo dia mbola ny pasteur Frédéric ihany no mandroso ny tokantrantsika ho antsika eto Tamatavy sy ny manodidina rehetra dia ity le fotoana lehibe amin'ity sabotsy voalohan'ny volana avrila ity amin'ny 9 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko Paradise Ankiriry sy eto Mangarano faharoa ao ambadiky Damaskosy amin'ity sabotsy ity amin'ny 7 maraina ao anatin'ilay délivrance lehibe ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana samy miomana teny zao amboariny fandaram-potoana fa fotoana lehibe tsy manam-paharoa io zay afan'Andriamanitra miditra tseritra amin'ny fiainantsika tsiraray avy araka ny zavatra fanambarako tao anatin'ny fandarana farany dia indrandray anisan'ny sakana ao atsika ny fomba fijerin'ny olona ny resaky ny olona ary nandray reny olona miresaka reny tsy mahalala ny aty vilany akory tsy mahalala le zavatra mitranga akory fa dia ampiasain'ny satana eny mitabataba eny miteny zavatra be dehibe eny dia maheno ny reny ny olona mare finoana na dia tokony voavonjy aza na dia tokony ho afaka aza dia voasakana manoloana ny zavatra tahaka ny reny fa za kosa miteny manokana mihitsy ho anao zay menao ity fandarany ity aza vela isy anakana anao intsony amin'ity sabotsy ity hitady an'Andriamanitra ho tonga ny fanatrehan'ny tompo be dehibe ny olo efa nandray fahasoavana nandray ny fitahian'Andriamanitra novain'Andriamanitra ny fiainany misy lehilahy tena hoe posotro toka mpijangajanga olona mpampijaly vady tena mikorotana ambony ambany ny tokantrano fa amin'izao miteny zao novonjen'Andriamanitra novain'Andriamanitra tanteraka afaka tamin'ny resaka fifohana rongony afaka tamin'ny fijangajangana afaka tamina fadalana maro isan-karazany faly ny vady aman-janaka sy ny ankonana rehetrarehetra amin'izao miteny zao za malala rahalahy anankiray ty rahalahy anankiray ty dia tena hoe olona tena niaina tao anatina fanao ratsy niaina tao anatina fadalana niaina tao anatina faharatsiana niaina tao anatina rendrarendra faratampony ty rahalahy ty ary efa nisy fotoana moa izy nikadra mihitsy ny amin'izay zavatra nataon'izay fa rehefa naheno ny antson'Andriamanitra takan'izao nare toroteny takan'izao dia ny olona ny teny taminy manao hoe mialatsiny amin'ilay fiteny hoe raha ialahy no mivavaka dia ngamba hivadika ambony ambany ny tany sy ny lanitra fa tena nivavaka tokoa io rahalahy io ary efa mivavaka izy tena nivavaka marina tena nitady an'Andriamanitra marina fa amin'izao miteny zao mpiofana mpitoroteny mpanompon'Andriamanitra zany rahalahy zany faly ny vady aman-janany faly ny ankonany mifampitantana miara mivavaka ohatrany hoe tsy io rahalahy io akory lay olona mpampijaly vady aman-janaka lay olona tsy mifady-pitovana teo aloha fa olona vaovao mihitsy no natsangan'Andriamanitra mety manana olana ianao mitokantranonao dia mety miteny ianao manao sy pasteur ny vadiko zany tsy ovatsony ny zanako zany tsy ovatsony za efa mety efa zao koa mety efa anjarako hoe za ngamba tsy salamatsony za tsy afaka ny ovatsony ny zavatra iainako fa zao ngamba ny hoetiko matsy efa zao ny fetra farany tsy aza mbola miteny an'izany ianao mety zao ny zavatra iainanao androany fa rehefa mifanena amin'i Jesosy ny olona anankiray tahaka ny onan'ny Saoly tamin'i Jesosy tao ambadiky Damaskosy karapaka ny anjera tamin'ny tany izy ary jamba ny masony fa rehefa avy eo nanomboka natsangan'Andriamanitra nomboka natsangan'Andriamanitra ary ny farany dia nivadika mpanompon'Andriamanitra mahery zay tena nampiasain'Andriamanitra misy tantaran'izay Saoly niova Paoly zay mihitsy ato amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 7 Asin'ny Apôstôly toko 7 dia eo amin'ny 7 dia namoriky taiazo iray trotrona Paoly ka nanoka izany teo amin'ny afo ary nisy mianarana nivoaka avy tamin'ny afo ka nanaikitra ny tanany ary ahita ny tompon-tany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy
mpahamon'olona tokoa io lehilahy io ka dia na dia vovonjy tamin'ny ranomasina azy izy tsy avelan'ny todinaina ho velona. Ny olona zany rehefa nahita amin'ny Paoly avitra avy any amin'ny ranomasina dia mitazatazana teny ny olona hoe iza mariny ty lehilahy ty. Rehefa nandroaka kitay Paoly satria avy ny orana tamin'izany fotoana zany ka nisy bibilava ny afo natao anatin'ilay kitay dia nanaikitra ny tanan'ny Paoly. Rehefa nanaikitra ny tanan'ny Paoly izy dia niraisin'ny Paoly dia naifiny hipitika ilay biby. Rehefa nahitan'izany ny olona tao an-tanàna dia ozy izy ny olona manao tena mpahamon'olona io lehilahy io. Mba hainareo moa ny dikan'izany. Ny olona zany rehefa mahita zavatra anankiray amin'ny fiainanao tonga dia mitsara anao ny olona hoe anao mihitsy ny ratsy, mahatonga anao mandalo ady io ane, mahatonga anao marary io ane, mahatonga anao misy problème io ane, ianao nanao an'izao ianao mihitsy eny fototra ianao mihitsy ny ohatran'izao hoe zany ny fiainantsika eto ambonin'ny tany amin'izao tsika miteny zao. Rehefa misy zavatra mahazo anao tsy mampahery anao zany olona, voamay ianao totofan'ny olona, voamay ianao aratsian'ny olona, voamay ianao fosafosain'ny olona, voamay ianao tsaratsarain'ny olona satria misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, satria mandalo ady ianao, satria mandalo olana ianao, satria marary ianao dia mitsara anao ny olona. Fa zao no teniko aminao, aleo hitsara zay tsara, aleo handatsa zay handatsa, aleo hiteny, aleo hiresaka zay hiresaka. Fa ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana aminao ao anatin'ity fotoana sabotsy ity, amin'ity sabotsy voalohany volana avrila ity amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahoany oloko, dia tian'Andriamanitra hitafy fandresena ianao, tian'Andriamanitra angina ny vavan'ireo olona manenjika sy mankala anao reo, tian'Andriamanitra ho tapina ny vavany. Zao manko zao mety amin'izao tsika miteny zao misy olona be dehibe mitabatabatra amin'ny rafozana n'izao bava ny fianakaviana, ary misy aminareo manaraka an'ity fandarana ity tsy olona lavitra koa reny ny olona mitsaratsara anao e. Misy amintsika aza mampalahelo vadinao, zanakao, ray aman-dreninao, mpiray-tam-po aminao mitsaratsara anao satria mandalo ady ianao ankehitriny. Ary io marina mihitsy ny oam-pitenenina malagasy hoe ny omby mahitsy lehilahy fy ny namany. Rehefa mety zay zavatra ataonao, rehefa tahian'Andriamanitra ianao, ao aminao ny fitahiana, miangony aminao ny olona rehetrarehetra, lazay ny olona fahavany ianao, lazay ny fanamany akaiky, lazay ny fa-promotion, lazay ny fampiara-mianatra. Fa rehefa mandalo ady ianao na ny olona tena tianao azy manaikitra anao, mandaka anao, maneso anao, mitsara anao. Ary ny olona malaky mihitsy miteny ny amin'ny zavatra hitany masony fa tsy fantany akory inona ny tena marina. Paoly tsy nanoto zany, Paoly tsy namono olo zany, Paoly tsy nangalatra zany, fa noho ny fanompony an'Andriamanitra nandalovany io zavatra io dia ny olona tonga dia mitsara. Reny fitsaran'ny olona reny eny tsy voatery ho mariny, reny zavatra tenen'ny olona reny tsy atao makarary fo reny, reny tsy voatery ho zavatra mitombona. Andriamanitra mahalala ny fotsika, Andriamanitra mahalala ny lalaka izoranao. Eny mety tsy haiko sanatriany zany mety nisy zavatra natafalatsaka anao tokoa aloha, tsy manino zany, ifonay amin'ny tompo zany, fa aza atao mandratra anao zavatra tenen'ny olona, aza atao mampalahelo anao zavatra tenen'ny olona. Nisy rahalahy zay tadidiko tsara mihitsy isaky mifanena amin'le rafozako pasteur izy dia zao foana ny teneniny hoe rovinina reo reto vo anakarena, rovinina vo hiadana ny zanako, rovinina reo vo mba afaka malibabena ny ray aman-dreny, ray aman-dreny malala aza dia manao toetra ohatran'izany, ny zanako mbola sahirana dia ny valibabena ny mamaiky anao. Rehefa mety ny fiainany fantany any zay ataony, fa raha mbola ao anaty ady izy ampahirizo izy. Fa ity rahalahy ity isaky mifanena amin'le rafozany dia avy le rafozany, ahoana ihany nareo reto aiza ihany maizy anareo reto rovina ihany nareo vao mba avely teny, rovina nareo vao mba anakareny. Le rahalahy tsy niteny tateo afara moa nandroso mivavaka izy mianakavy kely. Le rahalahy io sy nankonany nanomboka novain'Andriamanitra amin'izay ny fiainany. Ka le rafozany somary olona tsy dia tena hoe tafita be fa eo ihany manamanakatao kely, nitsombadika amin'izay le tantara ozy izy ianao, nandalo problème be le rafozany. Le rahalahy ty nakarin'Andriamanitra tsy moramora, nakarin'Andriamanitra tsy moramora. Teo aloha izy nitsaratsarain'le rafozany satria sahirana, satria mahantra, satria tsy manakatokony, satria olona ohatrany hoe sahiran-dava. Fa nampiakarin'Andriamanitra moramora le rahalahy, le rafozany ray nampidin'Andriamanitra moramora. Teneniko anao fa io rahalahy io zao no mamelona an'le rafozany. Io rahalahy io no lasa fitahiana ho an'le rafozany. Misy problème ny zanak'le
le rafosany zany de ty rahalahy no miditra antsehatra manampy an zareo manana olana lay ray aman-dreny le vadiny le rafosany io rahalahy io no lasa manampy azy ka aza atao makarary fo anao zay zavatra tianao siananao androany fa mitrakay ianao maherezy ianao matanjay ianao mifalia ianao manana fanantenana tsy hijanona am'izao ny fiainanao zay fitsaran'ny olona zay resaka resan'ny olona aza atao mandratra ny fonao zany fa ataovy eo an-tsaina fotsiny fa ho avy ny fotoana anankiray zay anehoana Andriamanitra ny vonahany eo amin'ny fiainanao ho avy ny fotoana anankiray tsotro zao foana ny fiainako ho avy ny fotoana anankiray mbola hiratra le masoandroko aza miteny mihitsy manao hoe akotsina ny ohatran'izay fa lany kara ambato be voka tsy mety teraka aza manana finoana ohatran'izany aloha ny olona hiteny an'izany fa ianao Andriamanitra tsy andry ny hafa andraso fiala ary eo anatin'ity fotoana antsika amin'ity sabotsy ity voalohany volana aprily de amme sekre anao zahay ampianatra anao zahay ary ho aratsika vavaka matanjaka zany mba hafan'Andriamanitra mitondra fandraisenao anao mba hafan'Andriamanitra manaprofo eo masony olona rehetrarehetra fa manao zavatra eo amin'ny fiainanao izy mba hafan'Andriamanitra miditra antsehatra eo amin'ny zavatra iainanao sy atrianao io ange tsy vitanao io tsy resinao io tsy voavahanao io problemanao io mialatsiny amin'ny teny an'izany fa tsy maintsy Andriamanitra miditra antsehatra no afaka ampilamina ny zavatra atrianao io milohany anoizantsika ny fandarina ndao aloha ho arahantsika indray reto fijoroana vavolombelo reto de ho faranantsika ny fandarina rehefa avy eo aza mbola miala aloha dahoary iza ny anaranao ny anabavy Alleluia. iza ny anaranao Ny anarako de Omega ny anarako. ina zavatra tsapanao teo Za zany efa ela mihitsy za zany manaka ny zanaka maditra de marary foana ny foko de veo za nisy fotoanany aho afa-jaja de za afa-jaja io zany vokatsy le retim-pody afa-jaza de anatin'ny kiboko voatsela misy zavatra mandehandeha ohatran'ny bibilava amin'ny bilibiliko de za zany tsy matafivavaka tsony na asan'Andriamanitra fa tsy vitako tsony iny araka ho Jesosy ny ara-panahiko azy efa tady simba tena potika mihitsy ny ara-panahiko de tamivavaka tamin'ny larobia teo iny de nisy zavatra mandehandeha anaty kiboko de nidelivrena teo iny za tazomy satria ty tanako ty mivody de mangosikosiko de nidelivreny pastera Ertiny iny to de nandoza de to de ravela ohatrany lamban'io vehivavy io nifoaka tamin'ny lohako oviny tamin'ny larobia voka raha be tonga de ravela ohatrany io anatin'ny lohako de Jesosy ina dikan'ity fa vao afaka io raha io voka taisa tamin'ny lohanao za mandoa tonga de ravela voka ny lohako ohatran'io lamban'io vehivavy menamena io le rano voka tamin'ny lohako tonga de ravela enao delivrena tao tamin'ny larobia delivrena teto tamin'ny alakamisy le amin'ny 12 atoandro Jesosy satria zany Jesosy ina loatra Jesosy mahatonga ny problemako amin'ny zanako reto fa misy dikany io Jesosy kay zany famisaviana fantafatarako le izy tena nahoana ny kibonao de io kiboko ngeza be teo ohatran'olo be voka za taon'olo be voka foana ngeza be mihitsy teo ngeza be ohatran'olo be voka io mihitsy kiboko ianao tamin'ny herinandro za zany antanin'olo anao me be voka foana za efa tsy be ianao tamin'ny herinandro zany mbola be ny kibonao ngeza be kiboko fa zao za hitanareo angamba ny kiboko na olona mafatsy ngeza be ohatran'io kiboko fa ravela ohatran'io mihitsy nivoaka tamin'ny lohako tamin'ny alakamisy voninahitran'i Jesosy fa mevana aho tsotra teo fa tsisy zavatra mihetsika tsony anatin'ny kiboko tsisy zavatra mihetsika tsony tsisy zavatra mihetsika tsony fa teo de nisy zavatra mihetsika de za le ohatra ny biby lava teo niala tao mihetsika be i tele raha io vonto be teo tonga de niena de izy miaigna io fa hitakena ohatran'io ngeda be ohatrany be voka be ny kiboko teo fa miaigna izy io orakoraka aleluia mabe so sawa isaka amin'ny alina aho te tsy mahavavavaka fa vao tonga amin'ny 12 ala de tery Jesosy de tafivavaka za de tonga de fa nderina ny fiaina tenao le nandeha raha iny efa tsy naninona fa tsy reraka tsony azo iny fotsiny voaka tao de tonga to de afaka fa za zao efa matafivavaka amizay za zao amin'ny 12 de tsisy raha mandehandeha koa tsisy raha mandehandeha fa mahery ny Jesosy no sa tsy mahery asan'Andriamanitra za zao de niverina amin'ny asan'Andriamanitra asifitehaka mafiralatsy anabavy maherezy anao ato ny anabavy ato inona raha nahazo anao teo ninahy zany vavoniko mamofogna de tsy haiko no sinizita koa fa lohako marary anao voasambany tonga eto sa fa tamin'ny heriny tamin'ny heriny za taty nanomboka herinandro anao de niany za taty koa enao io koa de nanakory narary vavonao de matsapa zany za fa mety asa aminahy ny Andriamanitra satria
miresaka amin'olona zany za dia ratsy tare aby ny olona satria mamofona zany za le miteny tianao vavahana teo anakory ka dia tafikomany be za satria mety niasa mihitsy ny Andriamanitra dia manakory le vavoninao zao vavoniko me zany tsy dia marary loatra fa bosibosena misy rivotra dia manakory izao mevamevagna izy amizao ary le fofona ka za amizao mbola tsy maheno tsy maheno anao avasitany ianao zay ka asifiteka mafat nefa io fofona io orianinao foana za maheno ny olona koa maheno za olo dia eo foana io fofona io tsy miala aminao io mihitsy io fofona io tsy miala aminao io fofona io dia le vavoninao koa marary vavoniko marary alao fofoka e karaha tsy maheno ka tsy maheno asitany anao koa efa tsy maheno zao za zao fa tsy maheno nanomboka tamin'ny herinandro anao tonga teo tamin'ny herinandro tenao tamin'ny herinandro iny efa tsy dia nisy an'le fofona mbola eno ka ary amizao ka za amizao fa tsy maheno asifiteka mampiralatsena bavy tsy miverina tsony mandrakizay jerenao a isa zovy tsara anaranao take Sandria santria aiza anao miperaka Tanambo 5 tadidio ty vehivavy ty ho testetsika io ray volana faravahelany tsy miverina tso za fofona sy aretany zany aman mandroso tsara ianao mivavaka fa ho afaka ianao ho hitany tompony fanasitrananao maherezy arako de sasimana Edmond ina zavatra nitranga nanomboka maly ariva misy lavitra manindrika be ato nisy teto maraina mbola marary be izy manindrika amin'ny tarifonao eto amseteto fa izy hoe manomboka nisasika re nandeha toroteny teto efa nisava izy fa nanomboka teo izy tegna nisava mevagna tanteraka izao tao anaty le vavaka te tonga dia nanisavana le fanentenana maivana tanteraka mevana tena salama tanteraka sapay tsara hoe paster Jean-Luc bebe tanana kely izy aiza le marary aiza le narary tamin'ny maraina fa sitrana zao eo pitsery kely paster ahoana marary sa tsy marary salama mevagna tanteraka e ina ny tsapanao tao anaty le vavaka teo tao anaty le vavaka le faranteo ina ny tsapanao tao anaty le izy misy hafanana say misy ohatrany misy courant dolo reto oatra misy courant tananao tagna rehetra mafana mafana ny tananao zay le afo ny fanamasiny zay dia aveo dia maivana tsy nanina tsony tanteraka izao tia tanana sirakoraka alleluia Alleluia. tsy miverina tsony zany tsy miverina tsony zany naran'i Jesosy eny ray aman-dreny ninasany iza ny anaran'ny ray aman-dreny moa zafamandimby ya ray aman-dreny zafamandimby tadidiko anao ninazy zany misy aretina zany regniko amin'ny foko ato ia rehefa nivavaka teo reva vavaka reko misy sitrana amin'ny vatako misy zavatra miala ia misy ohatrany misy rivotra fahafa zay zany agnaty dia misy manindrina ao anatin'ny vatanao ato amin'ny tratra efa elaela izy io eto amin'ny foko eto eo amin'ny fo efa elaela efa elaela efa elaela fa zao tsy manina tsony tao anaty le vavaka teo dia tonga dia afaka tsy manina tsony ay tehaka zaniko alleluia misy zavatra tsy vitanao hoe teo aloha hoe rehefa miondrika ianao dia marary sa rehefa mitraka sa rehefa maninona ohatra ina dia marary alefa so titikely ianao zafady aviray mandreny zafamatimy miondrika dia marary dia marary izy ay alefa so ary mindray hoe raha marary sa tsy marary ambany tsara ny tanana isa roa ambony ray ny tanana ambony tanana ambony tanana alefa ahoana marary sa tsy marary tsy marary tsony tsy marary teka ho an' Jesosy alleluia verina tsony zany sitrana tanteraka amen avy atondray ya i ranavavy ty ohatra ny joro vavolombelona ve ya afaka io ka afaka io mba hitana midina moramora izy ty ato amin'ny tena vavy ty ya afaka mama afaka eo matanjaka Naitra ho an'i Jesosy. okaloha sady takony ry eto amin'ny ilany eto marapatapitry ny fotoana androany misy opération foana ataon'ny fanamasina Anarako dia saiko hoe amin'ny ora fafiry ny anjaranao fa mandrapatapity fotoana ty misy opération mitranga foana tenen kely namanao tsy fantatra hoe amin'ny ora fafiry ny anjaranao hoe fa misy opération mitranga androany tsy fantako hoe amin'ny ora vafiry ny anjaranao fa misy opération mitranga androany isan'ny anaran-dranam-bavy Madame Simone. ina zavatra mitranga Zavatra nitranga zaho maly tsy narary tsy nanino fa ny fony maraina
fany sady tato anatin'ny kipoky tato nisy zavatra nanimbona be fa tao anatin'ilay vavaka délivrance te a ohatra nisy zavatra nitseratseratra zany tato anatin'ny kipoky tato dia zao za sitrana tanteraka tsy mavitananao ohatran'izao tsy navitananao zao vo manao miondrika za dia mifany miondrika za dia fany fa zao za dia ohatra ny karazana tension ane zany ohatra misy sitana zao tsy marary tsony anaty kipo tsisy marary tsony sa zao efa tsy fanina tsony alleluia taitoko mairesy tsy miverina tsony zany kofa nandrano jesosy e mama izy ny anara mama Yarlete ya ina rano nitranga taminao zaho marary fo dia manana goty marary fo dia manana goty iadry tongotranazy zany goty tsy afaka mandeha za dia raha tanatin'ny vavaka fanafany izy zany za dia natsapa maivana ay fa navesatra be ianao hiditra teto navesatra tegna tsy navitananao sy n'Andriamanitra mihitsy misy roa sabata zay misy roa sabata tena tsy afaka mihitsy ianao tsy afaka za fa mipetraka ke fo za fa za tsy afaka ina moa le aretinao teo ohatrany hoe goty dia dia tia nisy zavatra nivonto malailay dia amin'ny fo dia amin'ny foko fa zao tonga dia afaka atao anatin'ilay vavaka teo ia tena afaka iza nanao an'izany jesosy tsy maninona tsony a tsy maninona tsony za teo anao sahirana be na mandeha sahirana le manao piquet zany ndraindray dia sahirana be zany fofo satria tsy mahakanto maresaka ya fa zao efa milamina tsara milamina tsara afaka tsara tainy tompo mama mairezy tainy jesosy teo tehaka mafo a jesosy ia mama ina zavatra nitranga Solange anarako Solange niretina anaty akeo dia amin'ny lohategna ty dia amin'ny lamosiny rafa nazo vavaka tsy dia misy hafanana be dia mihetsiketsika ohatran'izay tao anatin'ilay vavaka teo misy hafanana be enao dia misy zavatra ohatran mihetsika ohatran'ny sasakely tato dia avy eo dia nanao ahoana dia reniko misinda le arety sinda ia tonga dia sava ia tsy maninona tsony tsy maninona tsony aiza saiza le faritra marary anao taloha teto dia ato tsy marary tsony zao tsy marary tsony tao anatin'ilay vavaka mafana be dia mihetsiketsika le izy dia avy eo dia tsy naninona tsony tonga dia tsy maninona dia tsy maninona io e paster vatany mihitsy narary vatany mihitsy nangovotra fa tsy maninona tsony zao tsy maninona teka ho an' jesosy tsy miverina tsony eo salama tsara asio alleluia mairesy Ravavy Alphonsine za dia manjaitra zany dia misy zavatra mivonto amin'ny ilany tipoti fa 3 volana 3 volana zay 3 volana mivoto fotsiny izy io sa marary any zao ndray za nandeha nanao délivrance teo dia nametrany pasteur tagnana efa nipetraka tary dia eniko mandraisatra dia nafana be le rivotra nivoaka dia nitsapaiko tsy hitako tsony ty raha mivonto tsy ao tso le fivotosana dia niento alleluia satan'Andriamanitra fa 3 volana nivoto izy io 3 volana onao mama vonto karanty izy dia izao tsisy natsapaina tsisy tsony a tsisy tsony nanjavona tanteraka nanjavona mihitsy zany le opération zany tanan'Andriamanitra manao an'izany izy io ve manaintena sa manelingela fotsiny izy commencé any an-taina fa mieniko efa nivonto mazana be dia mitaraina amin'ny zanako Zany eo. misy raha mivonto mazana be ty tsy haiko nao manjaitra hono mahatonga an'io dia zany dia dieniko moa zany efa mifanenjana be aty za miteny zao ohatran'izao le izy karantina be any fa tsy ao tsony tsisy tsony zao tsapay tsara tsisy sitrana tsara na ho tsapaina natao inona fa tsisy tsony alleluia tsy miverina tsony zany afaka tena milamina tsara kibonao Milamina tsara. tena mahitsy tsara fa teo zany izy io misy mivoto eto amin'ny ilany ilany ty Sa ihany izy tsy anankiroa. mitovy izy roa fa ilany ty ihany misy raha karanty dia ty fisaka dia ty maventy izy zao tsisy io na me mahitsy tsara normal tsisy mi asio tea tanana sorakoraka alleluia tsy miverina tsony zany sitrany ianao efa afaka ianao naran' jesosy mandroso izy angamany farany a andreny ten'Andriamanitra isika Lanto no anarako tetanany Jesosy taholy za maleriva maly tontolo tsy naninona sera lanto ny anaranao teo seralanto ya tsy naninona mihitsy a maly tontolo fa navita zay zavatra nataoko rehetrarehetra tamin'ny semaine ambony aloha narary a tratra natao zay a dia nivavaka dia afaka ihany le tazo fa ataoko taloha rehefa marary a dia mihevoka ozon'olona dia mihevoka farany a leo be an'le mihevoka dia tsy nanao tsony a dia tsy nihinana fanafody mihitsy dia narary ianao maly dia narary a alina efa Tamin'ny sitrana alina. soma tsara ny tamin'ny lakamisy dia alina indray zany teo tamin'ny 6 sasany teo a nangotsokotsoka be indray mivatako rehetrarehetra
tony tsy marainy ity tsy azon-danana tsy azo atao inona dia nivavaka alany teny tamin'i jesosy hoe jesosy a raha mbola sitraka ao ny anaovanao ny asako a dia mbola ny asanao dia mbola vonona fasitrano a jesosy fa tsy maintsy tonga ny ampiangonana rapitso dia nivavaka taitra amin'ny raika ambe folo dia mivavaka taitra amin'ny ray dia mivavaka mandoaly dia tamin'ny maraina aloha mbola nanaintena mbola mavesabesatra mbola mavesatra mitondra moto avy any an-trano a dia ty tanako ty le marary te dia iny ty tanako ty eny ambony moto tonga dia ohatrany ataonao hoe kirampy izy tsy kirampy ngoly dia tady tsy forotra ty tsy mahay mitazona frein dia mivavaka jesosy hoa ity moto ty tongotra efatra namenao nanampony tongotra tsy maintsy tonga ny ampiangonana jesosy hoa manao ny asanao avy teo amin'izay za dia tonga tako a dia lasa ny asa foana dia rehefa vita ny asa dia mivavaka teo a dia nanomboka afaka le tanako dia rehefa tonga teto teo dia afaka daholo le mangotsokotsoka rehetrarehetra misaotra ny jesosy fa manasitrany izy ary manafaka misaotra azy tsika tena tonga dia maivana zany tonga dia maivana za io tato amin'ny lamosina tao afaka daholo tany miatoka rehetrarehetra tonga dia ny lamina tonga dia nilamina tanteraka za le mivavaka nijoro tamin'ny devant teo ina zavatra tsapanao tao anaty le vavaka teo za le mivavaka teo a ohatrany misy zavatra miala zany amin'ity soroka anaty dia miala dia ohatrany miala dia manao ohatra zao foana manao ohatra zao foana ohatran'izao dia ina roa zany jesosy asoro zany zavatra manelingely zany dia miteniny hoe mangatasa se dia mangataka sase ohatran'izao dia ohatrany tsisy manome mihitsy a dia oza hoe jesosy zay venao ny malala zay masoa eto fa tsy ahoako sase zany fa tsy maintsy sitrana afaka maivana tsara alleluia tainy tompirana vavilany to maheriza tsara kofa nandrany jesosy tsy miverina tsony zany amen soratsika ny tompo zay fandarana rehetrarehetra zay a tanteraka somatsara amin'ty fiarantsika androany ity a mino fa nentanentana tsara ianao na hery tsara aza atao makivy anao hoe io zavatra treanao io aza atao mampiraviravitana anao io hoe ary indrindrandrindra ny resaka ataon'ny olona ny fitsarana ataon'ny olona ny fandatsana ataon'ny olona zany ny zavatra nazo ny Nehemia zany rehefa nanomboka nanam-pikasana ny Nehemia hanangana ny mandan'i Jerosalema hanao zavatra lehibe anankiray hanatratra tanjona anankiray dia naneso ry Tobisy ry Sambala vakio ny boky Nehemia fa ao anatin'ny Nehemia zany tantara zany nesosony zareo hoe nareo zay osa kely reo ve nareo zay mahantra kely reo ve nareo zay vi olona vitsy kely reo ve dia atsangana ny lavenina miavosa dia ho vitanareo ve zany fa Nehemia tsy nenao zany zavatra napetraka Andriamanitra tao ampony dia nataony hatramin'ny farany ary fantany mihitsy fa tsy ny zavatra hitany androany ny mamaritra ny ampitso fa ny androany korotam-bato fa rapitso vitako ny mandany Jerosalema zany tokony hipetraka amponao zany tsy hijanona amin'izao foana ny fiainanao tsy hijanona amin'izao foana ny tokantranonao tsy hijanona amin'izao foana ny fahasalamanao mianga manapa-hevitra iaona amin'ny fandresenao iaona amin'ny anjaranao iaona amin'ny fahagagana zay nomanina Andriamanitra ho anao iaona amin'ny famonjena zay nomanina Andriamanitra ho anao amin'ity sabotsy voalohany volana avrila ity samy mifampilaza samy mifanentana amin'ity sabotsy voalohany volana avrila ity eto Tamatavy eto amin'le hoe Paradise Ankiriry na ihany koa eto Mangarano faharoa ambadika Damaskosy fohiben'ny trano fivavahana voan'oloko Mangarano faharoa na eto amin'ilay fohibe Ankiriry ao anatin'ilay délivrance lehibe ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana fotoana lehibe tsy manam-paharoa io zay anehoana ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika miomana iaona amin'ny fandresenao miomana iaona amin'ny voninahitr'Andriamanitra miomana iaona amin'ilay Andriamanitra lehibe zay amonjy ianao sy anafaka anao ao anatin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao io raha toy ianao ka matsapa hoe za pasteur ohatran'ny mitady okivy a mitady oreraka za pasteur tena henoko mihitsy hoe ohatran'ny tena mafimafy le zavatra mitranga eo amin'ny fiainako dia zao aza mienonizaniza tongava miatrika an'ity fotoana ity ny feo an'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ny délivrance ho raisinao amin'ity sabotsy ity a dia hitondra fandresena mizinezina ho anao sy ny ankonanao tahina Andriamanitra tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana io vofatotra
ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra. Vahao ny olo, vahao ny olo, nandeha tantety izy mba asitra.